Ampitoboana amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy nahatratra izao pentekosta izao. Miarabantsika noho ny fitahin'Andriamanitra irery hany noho zahoantsika izany fa tsy avy amintsika akory. Aloha andrenesantsika ny afatra amin'izao andron'ny pentekosta faha 20 ny volana May izao dia manasa antsika hiaraka hivavaka ary vavaka isika. Misotranao zay Jesosy raha nomenao izao pentekosta izao, tsy ho fahatsiarovana ihany fa indrindrandrindra hamelomanao anay amin'izany fanahy zany. Velominao zahay ary ianao no hanala ny endrim-pahafatesana rehetra izay mbola miraiky tapisaka ao aminay ka tsy hahatonga anay hivelatra amin'ny fanarana anao. Mitenena indray amin'ity maraina ity ary aoka ny fanahinao masina tokoa anie ianao fanahinao masina hirotsaka aminay tsirairay avy ka hampahiratra ny masonay ary hametraka ny teny ao ambavako. Ny anaranao Jesosy, amen. Ny teny soratra masina izay akantsika ny afatra amin'ity pentekosta ity dia araka izay hitantsika amin'ny filazantsara araka ny Jaona Jaona toko 7 ny andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 7:30. Jaona toko 7 ny andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 7:30 ihany. Vakotra zao rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravona efa nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy anatonay ka hisotro. Izay mino ahy dia hisy onony rano velona hiboiboika ao akibony araka ny voalazan'ny soratra masina. Ary ny fanahy izay efa horaisiny mino azy no nolazainy tamin'izany. Fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Amen. Rehefa miresaka andro pentekosta atsika na ny aladin'ny pentekosta dia ny texte klasika mahazatra ny olona rehefa andro pentekosta dia ny ao amin'ny asan'ny apôstôly izay tsarotsika tsara ny latsahan'ny fanahy masina teo ambonin'ny mpianatra tamin'ny alalan'ireo lelafo tsirairay. Fa eto ny texte zay anjaratsika eto dia somary miavaka kely. Jesosy nampiomana sy nampanantena ny mpianatra fa handatsaka ny fanahiny ka ny izany fanahy zany dia ho rano velona miboiboika. Inona no ifandraisan'ilay hoe rano velona sy fanahy masina? Inona no ifandraisan'ilay hoe rano velona miboiboika sy ny fanahy masina izay omena ny mino? Alohan'ny zavatra rehetra, ny zavatra zay manaitra eto amin'ity texte ity vao manomboka ny texte dia ny fifandrifian'ny fotoana izay nilazany Jesosy an'io teny io dia tamin'ny fotoana izay lazainy hoe andron'ny araka ny fanazana eto hoe tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravona tamin'ny vanim-potoanany fetin'ny Sukot raha amin'ny teny hebreo na fetin'ny tabernakely ihany koa. Tamin'ny andro farany tamin'ny fety io izy no nitsangana. Zany hoe tsy parazara matoa tamin'io fotoana io Jesosy no nitsangana ka miteny. Jesosy tsy manao zavatra kianjoanjony zany. Jesosy tsy manao zavatra parazara zany fa isaky ny manao zavatra izy. Ny fotoana, ny timing, ny toerana, ny olona zay iresahany dia araka ny soratra masina foana, araka ny voalazana eto, araka ny lazain'ny soratra masina aminareo. Zany hoe eo am-panatanterahana zay lazain'ny soratra izy. Noho zany dia misy heviny lehibe amin'izay mety ho fahazahoantsika ny texte eto, ny antony hoe fa maninona tamin'ny fotoanan'ny faran'ny fetin'ny tabernakely na ny Sukot io no nilazany Jesosy izao afatra izao. Tsara ho fantatra fa mandritra ny fetin'ny Sukot izay esahan'i Jesosy eto dia nofenoana rano ny karazana vazy volamena dia iny loloavina alaina avy any amin'ny fariny siloama dia misy procession fanao jiosy, procession entina mandeha manavaky ny tanàna iny loharano iny tonga hoentina hatrany amin'ny tempoly.
zay ny fanaony zanak'Israely. De iny rano zay nalaina avy any amin'ny fariny Siloa manetiny iny dia zay niloloavin'ny mpisorona be dia oentina ao amin'ny tempoly anaovana fanatitra amin'ny maraina, io le fanatitra aidina. Ny symboleny zany teo amin'ny zanak'Israely dia hoe fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny na koa fahatsiarovana ny nanomezan'Andriamanitra ny rano tamin'ny zanak'Israely fony izy ireo namakivaky tany anefitra. Zay le fête de Sukkot, amin'ny farany fahatsiarovana ny namakivakina ny tany efitra ary ny nanomezan'Andriamanitra azy rano velona tany anefitra. Zava-dehibe ny anindrina zay zavatra zay satria io koa no karazana point de départ ho atsika am'izao ina ny fandraisan'izay am'izao pentekosta zao dia symbole fanahy masina ihany koa ny rano. Satria zadiny voalanomboka any amin'ny Genesis toko voalohany tsika. Voanany toko voalohany dia voalaza fa ny fanahin'Andriamanitra nambomba teny ambony rano. Ny fanahin'Andriamanitra nambomba teny ambony rano. Ary azadiny fa raha nahary lanitra sy ny tany Andriamanitra dia zao no voalaza ao amin'ny Genesis toko voalohany andininy faharoa. Ozy hoe tamin'ny ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizana tambony lalina ary ny fanahin'Andriamanitra nambomba tambony rano. Zareo fa tsy misaraka mihitsy zany rano sy ny fanahy dia miaraka foana. Vao nanomboka tany amin'ny création ny rano sy ny fanahin'Andriamanitra dia ohatra hoe rano sy vary tsy mifanary an-tanimbary ary tsy mifanary an-tanety ary tsy mifanary hatrany ambilany. Io fanahin'Andriamanitra zay teo ambony rano io azadiny fa mbola tsy nisy na inona ozy izy fa foana ary tsy misy endrika izao tontolo zao. Dia io fanahin'Andriamanitra io lasa nampisy ny tsy misy ka miainga avy eo amin'io rano izy no nanasaraka ny rano ka nisy ny tanety ary nisy ny ranomasina. Ny fisiany fanahin'Andriamanitra zany, ny présence ny fanahin'Andriamanitra teo ambonin'ny lalina no nampisy ny fiainana mamelona eo am'izay misy fahafatesana, eo am'izay tsy misy na inona rehefa mitsoka eo ny fanahin'Andriamanitra dia miteraka fiainana eo zany. Zay no zavatra aseho anomboka amin'ny Genesis toko voalohany. Raha toy izantsika ihany zany eraky ny soratra masina, ny namakiny zanak'Israely ranomasina mena. Inona zavatra nitranga rehefa teo alohan'ny ranomasina mena dia nisy rivotra mitsoka avy any atsinanina. Io le rivotra avy amin'ny fofinain'Andriamanitra dia io rivotra mitsoka io nampisokatra ny ranomasina mena ary dia lasa atopany anankiroa lasa niaro ny zanak'Israely le ranomasina natahorana itelina teo lasa fefy anankiroa amin'ny andany sy ny ankilany miaro. Zareo tsara zany fa ilay fofinain'Andriamanitra ilay fanahin'Andriamanitra mbola miaraka amin'ny ranomasina koa no misokatra dia tafita ny zanak'Israely zany hoe avotra niteraka famonjena ho an'ny Israely indray to ny fanahy sy ny rano. Zay lazainy eto ao amin'ny Ezekela toko fahafito amby efapolo koa andininy voalohany. Satria Jesosy eto miteny hoe araky ny voalazan'ny soratra masina dia ho tany saitsika ireo voalazan'ny soratra masina ireo. Ezekela toko fahafito amby efapolo andininy voalohany dia izao koa ny voalaza ao. Ny anaran'i Jesosy. Ezekela toko fahafito amby efapolo andininy voalohany. Dia nentiny niverina eo amin'ny varavaran'ny trano aho ary indro nisy rano ny boiboka avy eo atsinanina eo ambanin'ny tokonan'ny trano dia nanatrika ny atsinanina ny trano ary ny rano nidina avy teo amin'ny lafiny ankavanan'ny trano teo atsimon'ny alitara. Zany hoe fahitana napahitana ny Ezekela hoe misy rano boiboka mivoaka avy eo amin'ny alitara eo amin'ny tempoly dia mandeha mitondraka makany amin'ny ranomasina. Fahitana naseho an'ny Ezekely io ka izao ny fandehany izy io
hoe avy eo amin'ny altara ny tempoly no misy rano miboiboky mitondraka ozy izy fahitanana izy dia mandeha mitondraka makany any ranomasina any ame ranomasina maty la mer morte. De ny zavatra mahagaga naseho any Ezekela tamin'ny fahitana rehefa tonga any amin'ny ranomasina maty io reny rano avy ao amin'ny tempoly io dia tonga velona indray le ranomasina maty ka ranomasina maty azy de tsisy trondro mihitsy mantsy satria mahery be loatra ny sira. Raha makany amin'ny mer morte io ianao be ambony be densité ny sira de mitsingevana fotsiny satria tsisy ainao. De ny fahitana ny Ezekela hoe rehefa tondraka ny rano avy eo amin'ny tempoly zany hoe le rano misy rano miboiboky avy amin'ny tempoly fahitana hoe fa tsy zavatra tena misy de rehefa tonga tany amin'ny ranomasina maty ozy izy io dia velona daholo indray ny trondro izay maty tao amin'io ranomasina maty io. Zay ny fahitana ny Ezekela. Ary teny ampandehanana satria mandrapatonga an'le rano tanao reny rano moa rehefa makany mivarina any an-dranomasina de mandalo tanety de izay tany nandalovany ny rano avy ao amin'ny tempoly iny ozy izy Ezekela dia namelana nanome voa ho an'ireo hazo teny amoron-dalana. Zany hoe mandrapatonga le reny rano miboiboky avy eo amin'ny tempoly makany an-dranomasina de izay nandalova an'le rano rehetrarehetra dia nisy aina velona daholo indray ny hazo manamboa dia namoa teny ampandalovany izy rehetrarehetra. Inona ny zavatra azo tsoahana sady amin'izany hoe mamelona izay ao anatin'ny fahafatesana ny fanahin'Andriamanitra ary ny zava-mananaina tsotra zany hoe ny bios de mivadika ho zoe azadiny fa misy teny anankiroa ilazana fiainana bios de le fiainatsika tsotsotra zao le fiainan'olombelona ny zoe le fiainana be dia be zany hoe le fiainatsika tsy de manahoana le fiainatsika tsotsotra iny rehefa tobasan'ny fanahy masina ao amintsika de miteraka zavatra miteraka voa miteraka fiainana be dia be ho an'ny hafa. Ianao zay mety micrée fahafatesana isika olombelona mantsy de manimba ny zavatra lazainy vavatsika de indraindray mamon'olona ny fihetsikitsika indraindray de mahafaty olona ny zavatra fanaotsika tsy mitondra fiainana fa rehefa ny fanan'Andriamanitra no miasa amin'ny olona dia mitondra fiainana amin'ny zay andalovanao ianao. Izany tokoa ve isika zay efa nandray ny fanan'Andriamanitra any amin'izay lalovatsika ve mitondra fiainana sa mitondra fahafatesana? Fa ny fahitanany Ezekela de hoe izay nandalovany io reny rano avy any amin'ny tempoly io dia mamoa avokoa. Andeha jerentsika koa Isaia 4:7 andininy fahatelo. Isaia 4:7 andininy fahatelo. Ny anaran'i Jesosy fa handatsaka rano am'izay mangetaeta ariaka ho amin'ny tany karakaina eny andatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho ary ny fitahiako ho amin'ny taranakao. Averiko indray ary andatsaka rano am'izay mangetaeta aho zany hoe le rano eto zany de ny fanahin'Andriamanitra lay mamelombelona ny tany maina mahatonga atsika ao anatin'ny fahakiviana iny ny fanan'Andriamanitra mamelona indray tahaka ny tany efitra tanareo reny tany efitra ohatran'ny faritra atsimo iny rehefa sendra mba misy orana amin'ny faritra andro iny de milaza aminareo fa tena mahavokatra ny tany satria tany karakaina mangetana ka vao mba nilatsahana orana kely fotsiny de mamoa. De tahaka izany koa ozy izy nolazainy Jehova izany no ataoko aminao ozy Jehova. Mbola toizantsika ihany ny tenin'ny soratra masina amin'ny Ezekela 4:9. Ezekela 4:9 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Ezekela 4:9 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20 ny anaran'i Jesosy. De ho fafazako rano madio ianareo ka hadio ny mba ho afaka amin'ny fahototoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo ary esoriko ao amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo
ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hahatonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Eto zany zay ny fanan'Andriamanitra no manova ny fony olona. Tena zava-dehibe ity. Ny fanan'Andriamanitra no mahatonga ny fontsika ho afaka mandray ny soratra masina, mandray ny ten'Andriamanitra. Tsy isika no asaina hoe mila mahavokatra ianao, Jean-Luc. Tsy isika ny teny hoe mila mibebaka ianao. Ny fanan'Andriamanitra no ahafahany fo, satria io fontsika io dia fo vaty. Tsy mahay mandray ny tenin'Andriamanitra. Fa hahatonga ny fontsika mba ho lonaky ny tenin'Andriamanitra dia raha tsy ny fanan'Andriamanitra aloha ny miasa mialoha, zay io teny io vao mamokatra ao anatin'ny olona. Zany hoe ny fanan'Andriamanitra zany amin'izay fotoana zay no mahatonga ny fon'olona ho lasa fonofo. Tsy possible amin'ny raha olombelona mihitsy hoe natioran'le olona mahampanota azy dia manana fo vaty. Ataonao ahoana ny teny amin'ny fo vaty io hoe miova ianao ho fonofo? Tsy possible. Ary zay no mahasarobidy ny fanan'Andriamanitra zay nomeny atsika. Io aloha no miasa mahatonga anao zany, ianao zay mihainao amin'izao fotoana zao io, manaraka anay amin'ny YouTube na amin'ny page, mahatonga anao lina amin'ny soratra masina io. Tsy ianao no endry, tsy za no endry, fa efa miasa ny fanan'Andriamanitra ianao, dia fanan'Andriamanitra io nanova ny fo vatinao hahatonga ny fonao ho fonofo. Ho anao ihany koa ny fampaherezana zay ho an'ny fianakaviana na ny namana zay mbola ozana hoe mbola tsy lina na tsy rotitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Aza tereko masaka ohatra voalobojaza. Mpianatry Jesosy ary reto miaraka taminy nandritra ny 3 taona. Azo lazaina hoe tena teo atratra Jesosy maraina atoandro hariva, mbola ohatra ny vato ny fony. Raha tsy efa nilatsaka ny fanan'Andriamanitra, zay vao niova ny fijeriny, zay vao samy voaka ny varavarana, zay vao samy tory ny filazantsara eran'io tanàna io. Fa tamin'ny voalohany dia mbola nidy amatrano. Nefa zany mpianatra zany nahita an Jesosy nanovany ny rano tonga divay. Nefa zany mpianatra zany nahita an Jesosy nitsangana amin'ny maty. Nefa zany mpianatra zany no nahita an Jesosy nandeha teny ambony ranomasina. Fa tsy nanova ny fony olona izany. Tsy manova ny fony olona ny fahagagana. Tsy manova ny fony olona ny valim-bavaka. Fahasoavany zany mety ao anatin'ny fahatahitairana fotsiny izy avy. Misaotra anao Andriamanitra fa nomenao valim-bavaka izay, dera ne ho anao dia manao raky mpisaorana daholo amin'ny am-piangonana dia misaotra an'Andriamanitra. Fa mbola mitohy ny tantara. Fa niova ve izy? Nanova azy ve iny? Tsia. Matetika aza zavatra misy ny fahagagana mahatonga ny fony olona ho mafy indray, tahaka ny Farao. Ny Farao ane, arakaraky nahitany Farao ny tanan'Andriamanitra mahery manafaka ny zanak'Israely tamin'ireo lozafolo, vao mainka nihamafy ny fony. Ny zanak'Israely taranaka mafiatoka ho izy ny soratra masina. Ina ma taranaka mafiatoka azy? Nahita ny ranomasina mena misokatra. Aha. Nahita ny mana latsaka ny anefitra. Aha. Nahita ny vato lampy mamoaka rano. Aha. Tsy nanova azy zany. Vao mainka izy mitony amin'Andriamanitra. Zay natonga an'Andriamanitra amin'izany hoe tsy ho endry misy ty fireneny ty. Taranaka mafiatoka. Tsy misy afa-tsy ny hoe raha tsy ovana io fony io, io fo vatony io, ho tonga fonofo. Dia tsy andraina ovinana ovinana. Noho zany, ny tiana lazaina amintsika dia raha tsy nomenatsika ny fanan'Andriamanitra, tsy afaka mandray na izao afatra izao fosiny aza ianareo. Noho zany dia rehefa nanazava zay rehetrarehetra zay tsika dia ho azontsika amin'izay ny antony nahatonga an Jesosy ny teny hoe isy loharano miboiboika ao anatinareo, loharano velona. Satria ny fanan'Andriamanitra io loharano io, io fanan'Andriamanitra no mamelona atsika, io fanan'Andriamanitra io no miazona atsika, io fanan'Andriamanitra io no manarina atsika rehefa ao anatin'ny sarotra. Tsy ianao akory no mikarakara tena. Io mantsy lazainy hoe atao ahoana pastera no ahafahana mikarakara ny finoana, atao ahoana mikolokolo ny finoana. Tsy ianao no mikolokolo ny finoanao, fa ny fanan'Andriamanitra no miazona anao. Aza dino zay. Tsy mahazona an'Andriamanitra sika. Andriamanitra no miazona atsika. Impiry isika no lavo.
impiry sika no kivy, impiry sika no namoy fo, impiry tsika nefa nanipy gan, impiry tsika nefa tsy te herika Andriamanitra intsony, fa iza no nanangananao tao, iza. Mba azonao iverenana kely ve reny lalatsarotra andalovanareo fa tamin'ny fomba ahoana ny niverenanao indray, sy ianao ho ano endry no iza, tsy za no endry no iza. Fa izay ny porofo hoe io fanan'Andriamanitra io dia tahaka ny reny rano miboiboka ka mamakivaky ny tany efitra ary manangana indray atsika. Ary zay no saorantsika an'Andriamanitra no zany zavatra zany. Ho azontsika amin'izay koa ny tiany Jesosy lazaina tamin'ny Nikodemosy ny amin'ny fahateraham-baovao zay lazaina any amin'ny Jaona 7:5 ny resaka an'io koa izy rano sy fanahy. Jaona 7:5 ny anaran'i Jesosy hoe Jesosy namaly hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Nateraky ny rano sy ny fanahy. Zany hoe ny fanan'Andriamanitra io zany no miteraka atsika olom-baovao, no manova atsika isan'andro isan'andro. Fa tsy ny fahatsiarovan-tena atsika. Tsy hoe rehefa nahatsiaro tena dia lasa zanak'Andriamanitra. Rehefa nibebaka dia lasa nahatsiaro an'Andriamanitra. Ny fanan'Andriamanitra no manangana ny olona. Ny tena tongavana dia zao hoe eo amin'izay tsy misy fanantenana intsony, eo no tahaka ny tany efitra ho aho tonga ny rano manamandomando ny taolana zay vao vakivakinao izy Davida zay ao amin'ny Salamo. Io no mamelona ny olona ao anatin'ny fotoana sarotra. Za tena resy lahatra ny amin'izany mihitsy. Asehoan'Andriamanitra atsika mihitsy fa tsy ianao no mahazo anazy rehefa mandalo ady sarotra ianao. Izay no nitenen'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana raha tadidinareo ao amin'ny Jaona 4:4. Jaona 4:4. Ahoana ny lazan'i Jesosy azy eo? Fa na iza no misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay, fa ny rano zay omeko azy dia ho loharano miboiboky. Io no tenen'i Jesosy eto, ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Ny fanan'Andriamanitra dia toy ny rano miboiboka izay mamelona indray ny mino, mamerina ny aim-pananao ianao zao nandao ny fitiavana voalohany any amin'ny Apokalipsy dia miteny zany hoe fantatro ny tsy fahazakanao ny zao sy zao, kanefa nialanao ny fitiavana voalohany. Afatsika miverina amin'izany fitiavana voalohany zany dia tsisy afa-tsy ny fanan'Andriamanitra no angatantsika hamelona indray ny afo ao anatitsika. Io afo efa mitsilopolopy io zay le lazain'ny soratra masina hoe tsy matao nitsinitsina ny volotara torotoro. Ny lahin-jiro manetona tsy avelany ho faty, velominy indray. Efa lahin-jiro manetona no maro amintsika. Efa mitsipozipozy daholo isika. Efa mivembena eny. Efa lazonady sisana ny sasany. Manompo an'Andriamanitra zany. Misy sasany hoe tsy hita moa fa efa nekena tamin'i Jesosy ty asa fanompoana ty dia tsy maintsy tanterahana. Efa olona efa sisasisa ny fiainana. Dia angata ho fanahy masina hamelona indray, hamerina indray ilay afo, les feux de la passion, les ailes ny amin'ny fitondrana sasa. Io le lazain'ny soratra masina tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra dia ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara. Kiraroy ny fahavononam-panahy zany hoe ilay fahazotoana, ilay firehetanao ho amin'ny asan'Andriamanitra. Nakaizy io firehetanao amin'ny asan'Andriamanitra io? Inona nampitsilopolopy azy io tao ao? Inona natonga an'izy io nangitsingitsy tao ao? Dia ny fanan'Andriamanitra ne izay nomena anao. Hamelona indray zany, hamerina ny finoanao zay mety efa somary miozongozona. Tahaka ilay fahitana napahitanany Ezekela. Asa raha tadidinareo, nentin'Andriamanitra tao alohan'ny taolapaty be dia be Ezekela, fahitana le izy. Dia nitsangana ianao izy eo alohan'ireo taolapaty ireo dia maminania. Dia naminany Ezekela. Dia rehefa naminany Ezekela dia nifanatona ireo taolana. Dia rehefa nifanatona dia naniry ozatra. Dia avy eo dia naniry nofo.
dia avy eo naniry hoditra fa mbola tsy velona mahavarina iny fahitana iny dia ozy ndray Jehova maminania fanondroany dia naminany indray moe naminany zany hoe nanambara ny tenin'Andriamanitra mahavarina nasain'Andriamanitra mitory amina faty Ezekela raha zay ngamba nilazantsika azy dia naminany indray Ezekela teo amin'ireo faty ireo dia nitsangana ka velona indray izy ary voalaza ny soratra masina rehefa naminany Ezekela ka nanambara ny afatr'Andriamanitra dia nisy rivotra ozy izy avy any amin'ny lafy efatry ny tany les quatre coins du monde nitsoka teo amin'ireo vatana mangatsiaka ireo dia velona indray izy ka noho zany ty pentekosta ty riavako dia occasion anankiray ho atsika izay hameloman'Andriamanitra indray atsika zay efa mitsilopilopy hananganan'Andriamanitra indray zay efa maty tanteraka mety misy tamitsika efa tena nitsahatra tanteraka tamin'ny fanomponan'Andriamanitra hoe tsy mahavita itsony aho ho anao ty afatra androany ty mbola misy fanantenana ho anao mbola azon'Andriamanitra tsangana indray tahaka an'ireo faty ireo ianao taolana maina aza mbola vitany nampitsangana azy ka raiso ny fanan'Andriamanitra hanangana anao indray hamelona anao indray hitsoka eo aminao amin'ity marany ity ka hampijoro anao indray satria tsy miova ary tsy mitsoka ny teniny dia zao no afatra ho atsika reto ampamaranana ny Isaia 4:7 ho anao indrindra zay mbola misalasala hoe mbola misy fanantenana ve ny amiko mbola ho tian'Andriamanitra ve aho mbola azon'Andriamanitra tsangana ve aho eo amin'izay efa nahavoa dia ity ny afatra ho anao Isaia 4:7 tsy ho tapahany volotara torotoro ary tsy ho vonoiny lahin-jiro manetona hamoaka zay tena rariny tokoa izy tsy ho reraka na ho kivy izy mandra-pamonoriny ny rariny amin'ny tany ary ny nosy hiandry ny lalana dinadrina ny 7 tsy ho tapahany volotara torotoro ary tsy ho vonoiny lahin-jiro manetona mety efa maro antsika nefa lahin-jiro manetona hitanao zany lahin-jiro manetona zany mampiasa jiro petrôle reny rehefa tadolany le petrôle ty amany dia manepitra ny ao an-trano lasa tsy manazava intsony lasa tsy mamelona fa lasa mitondra fa fofona manepitra petsaka amitsika mety efa am'izany efa tsy fahazavana intsony fa efa mety manepitra ny olona aza angambany mety efa mampandositra ny olona aza angambany na zany olo zany aza na ianao aza am'izany toera zany dia ozy Andriamanitra hoe tsy ho vonoiny ny lahin-jiro manetona zany hoe ho velominy zany hoe ho asiny soloka indray asiny fanahany mba ho velona irehatra indray ny volotara torotoro tsy ho potehany fa ho amafisiny indray voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azo manak'izay ivavaksika sotranao zay Jesosy no zany afatra nomenao anay tamin'ity maraina ity zany ianao no mamelona anay indray ianao no manangana anay indray eo am'izay mampitsipozipozy sy mampitsilopilopy anay velomy zay fanay masino atobaso aminay indray ny fanahinao tahaka nataonao tamin'ireo apôstôly fa izay reo zao anatin'ny tahotra dia avitsanganao reo zao anatin'ny lahin-jiro manetona efa manetoka dia omenao hery indray mba hahatonga azy ireo ho fahazavana satria ianao mamelona ny fo maina sy karakay misaotra noho zany fitiavanao lehibe zany apetraky aminao ty aladin'ny pentekosta ity mba hanangananao indray ireo zay efa reraka hamelomanao indray ireo zay efa namoy fo tanteraka ka ianao no hanangana ny rava satria mpanangana ny rava ianao amin'ny anaranao Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no angatana izany amen dia samia tahin'Andriamanitra mirahary pentekosta finaritra ho atsika mianakavy indray veloma tompoko